Alléluia. Afaka mazotoera antsika. Za zany dia bebe no anarako dia Jaona ny anarako vato. Tonga eto izay dia hanao témoignage ho nataony tompo teo amin'ny fiainanay voninahitra dia ho anazy irery ihany. Fa tsika rehetrarehetra ireo dia olona ataony ho vavolombelona daholo matoa tsika neto amin'ny fanatrehana. Dia zavatra tiako marihana dia ny amboalohany aloha dia hoe zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika tsisy mandehandeha ho azy zany. Misy message, misy fampianarana, misy fitarihana, orientation any amin'izay tiany tompo hitondrana anao zavatra rehetra izay mipasio amin'ny fiainanao fa mila discerner tsara ianao zany hoe inona message tiany tompo omena anao anatin'ny amin'izao zavatra izao. Ny témoignage ho teneniko eto dia nahatongavanay tato amin'ny sekoly zany. Za mbola tamin'ny octobre 2014 dia za moa zany ilay manao Facebook io dia misy tsy haiko misy namako angamba tsy fantatro fa nikliky. Dia za tamin'izany nanana hetaheta ny fampianarana ny momba ny batemy. Dia misy eo amin'ny fiangonanay fa za zany indraindray ohatra hoe tsy ao amin'ilay fotoana tsy mahafaka anahy andavanandro ohatr'izay zany ilay izy. Dia nikliky ilay izy dia HVKL mission zany dia mivakiko zany aloha tsy nizay hoe HVKL aloha zany fa narahako ilay izy. Dia pasteur Tommy tamin'izay nanao an'ilay izy lava be ilay tany Madagasikara io. Dia avy eo zany tao aorianan'izay nanavokako ilay izy tireko dia nitehiriziko tao aloha. Dia avy eo no ny taty aoriana dia jereko zany ilay message ohatran'ny hoe efa fantatro hoe misy message omeny tompo anao anatin'ilay izy. Dia jereko indray hoe aiza raha ty toerana ty. Dia jereko nefa misy ankizy ohatra hoe tato amin'ny HVKL mission fa namavadiko hitako amin'ilay sary. Dia ozy izy za hoe rehefa any aoriana any ho aho za dia maniry aho fa ohatrany hoe tonga dia hitako hoe cohérent be amin'ny zavatra tsy haiko nareo raha manoatra anahy fa tonga dia ohatra matsapa be ianao hoe tonga dia tafiditra be ao amin'ilay izy. Dia tonga taty zany angamba ny après 3 semaines n'ilay zavatra iny. Dia tonga za mantsy mivadiko hoe zaho hoe toany amin'ity tsy fantatro hoe aiza ho aloha ty adresy ty. Dia za koa izy tsy mahay. Dia ianona ankizy tato zany namanao antaniana. Dia ozy izy hoe ianao reo izy tsy maintsy mbola ho any mipetraka any province aloha zany. Fa rehefa manaraka ozy izy dia hita dia chaque vacances zany zay telo mianaka dia miakatra makaty. Dia rehefa weekend izy dia izy makany aminay. Dia tao anatin'izay nefa tena hitako hoe nampandalavon'ny tompo tena hoe désert ara-panahy be zay tao anatin'izay tany amin'ny toerana satria ny toerana nisy anay tena hoe tsisy mivavaka zany tany. Dia teo hoe non se nourrir anao ianao rery. Dia mbola nanaraka nanomboka manohy foana zany nidirako ami aloha zany le HVKL mission. Dia afahako pahita an'ilay izy isan'andro tena tsy haiko reto fa hoe aminahy aloha tena hoe mahafahoriana be mihitsy hainao mihitsy ilay hoe spirituel anao tena hoe zero tena hoe nony. Ny fanahy tena teneniko anareo fa ny toerana apetrahanay tena ny nofo tany tena ohatran'ilay manao vacances isan'andro ireny. Dia ohatran'ny hoe tena hoe miadana be zany nofo dia ny fanahinao nefa nitanao hoe tena hoe nona. Dia à chaque fois miakatra makaty dia hoe sabotsy ilay izy. Dia hitako ilay ankizy tamin'ny sady hoe aiza dia hoe ao fa hoentina ihany nareo e. Dia hoe sabotsy ilay izy dia avy eo nefa vita indray vacances dia mody ohatr'izay dia indray zany izay tafafindra sota ty saorana ny tompo. Fa hitako hoe toerana nametrahana anahy tany nanana zavatra izy nasaiko natao tany izany teneniko anareo hoe zavatra rehetra passion fiainantsika io tsisy mandehandeha azy misy mission misy zavatra tiany tenenina foana ampanaovina anao fa mila fotsiny ianao zany hoe monsieur connecté foana mahafantatra ny tena tokony ho ataonao. Dia noho ny tonga taty zay dia niteny tamin'ny vadiko amin'izay hoe antanio taty français fa taty français koa hitako tao anatin'ilay sary. Dia ozy izy hoe andraso aloha izy zany mbola le hoe andraso aloha e. Dia farany taty français tsy haiko efa zay ve fotoana ny tompo aloha zany. Dia hitako dia nenjeny taty français mba meo an'ilay adresy misy an'ilay ohatr'izao Dia hoany nga ianao izy dia tena dia tonga izay zany ohatrany hoe fomba nitarihan'ny tompo anahy tena teneniko anareo fa tsisy hoe olona ny convaincre anahy fa tena hitako hoe fanahy masina no efa nampiasa anahy
ary izay ny ataoko anareo tsy nandehandeha ho azy satria na ilay message ny clique tonga teo ambany masoko raha tena tsy hitako hoe tsy nandehandeha ho azy fa tonga soa ohatrany hoe natao hitarihana anahy ilay izy dia tonga teto amin'ny sekoly indray a dia nisaorako ny tompo aloha ilay izy satria za zany teto vao nahita zany hoe misy sekoliny tokantrano fanasitranana famahana olana guérison dia tonga teto izay a dia nanatrika sekoly tena teneko anareo fa ohatrany hoe vao miditra ianao zany dia hoe tena hoe vovô zany tena hoe ahoana dia ny fanahinao zany faly ery hoe andeha ahita sakafo e dia tonga dia nandray dia nisaorako an Jesosy tao anatin'izay satria tonga dia hoe amin'izay le hoe vao tonga teto a dia mivadika efa teto dia hoe ndreo dia maren'ny tompo à zéro mihitsy aloha zany ny fomba fiainanay ao tokantrano dia samy naka amin'ny plasiny izay tena teneko anareo hoe izy nanana fiainany taty hoe izy rery izay koa tany nanana fiainanay hoe izay telo a tena samy manana ny fomba fitondrany fiainany dia mitapo zany le izy raha ohatra ianao zany ka tena tsy mipetraka tsara ianao hoe aiza ny plasy misy anahy izy tokony izy père de famille lahy no avavy dia tato zany tena nahitana le satria ohatra anahy zao tany Madagasikara za lahy vavy satria zako nitaizany zanako sy ny ohatr'izay tonga tatia zany tsy maintsy mipetraka maka amin'ny position ako ary tato nazoko le izy hoe mila mipetraka amin'ny placenao ianao raha mila manaiky zany le obéissance an'le tenin'Andriamanitra no tena zava-dehibe dia tao anatin'izay a dia ny guérison koa mandeha any a ny fampianarana kerainy moa zany tena hitako hoe victime foana le mikokoaka ohatr'izay dia nazana izy dia tena ampianariko hoe zay ny tenako hoe ilaina zany le pratique ampianariko izy hoe indri a manana an Jesosy manana pouvoir indri dia za koa zany dia miara mivavaka eo zay sisy hoe ngatao Jesosy hoe guéris moi dia miaraka amanao zany zay sisy hoe guéris moi dia ohatr'izany koa izy ohatra ny any ampianarana tena hoe voninahitra ho an Jesosy a dia ohatra no misy ankizy mianjera zany any ampianarana anankiroa le mifampitrotrony zany dia samy mianjera dia mitantara anahy izy hoe tomandry zareo izy dia mitaraina hoe marary dia za ozy izy naka coin satria zany moa tsy haiko amin'ny ampianarana efa misy aleo tsy mahazo monsieur hoe chrétien ianao na ohatr'izay dia za ozy izy naka coin dia hoe vavahako ozy izy le ray hoe Jesosy guéri naine moa ohatr'izay dia anarale ankizy dia après ozy j'ai oublié la petite ozy izy fa kaiky moa zareo roa dia vavahako koa ozy izy le izy dia izay no ohatrany hoe entaniko atsika hoe zavatra rehetra tena hoe izay iainantsika eto tsika zany aloha napetraka ny tompo eto tsika atao fitaovana ho an'ny ankohonantsika ho an'ny tsirairay avy mety hoe mbola ianao rery aloha ny tonga eto fa afaka ampiasain'ny tompo koa ianao amin'ireo manodidina anao ireo mampiditra tsikelikely izy tsy voatery hoe raha izy ny baiboly dia mipetraha dia mivavava à travers tena iainany fiainana le izy dia voninahitra ho an'ny tompo zany izay ny guérison any tokantrano moa ile hoe samy mipetraka amin'ny plasiny izay dia zavatra témoignage ny eo amin'ny fanambinana indray moa zany iny a efa izay moa zany tena hoe ao anaty mbola tena hoe installation fa tena hoe hitanao hoe tsy maintsy manao ianao satria fantatray zany le efa taloha zany izay nefa natao niditra tao anatin'le fahafoizana ho an'ny tompo fa nefa koa ny tompo miteny anao hoe tsy hoe fahafoizana ny volanao ny fotoananao ohatr'izay zany ilaina daholo ianao le manao sacrifice mihitsy zany dia ohatranay zao dia tena hoe miezaka izay isaka sabotsy farak'izay tena hoe zokony farak'izay zokony tonga eto satria tsapanay hoe ianao manao effort amin'le tenanao hoe mafoy an'ity cher anao ty hoe andeha hitady ny fasin'Andriamanitra indray amin'ity androandroany ity zay zany hitana re zany dia mampanana ny tompo hoe mikitika ny tompo hoe tena mafoy fotoana ho aty zanako ty dia izay koa zany mbola entaniko atsika rehetra hoe tsara hoe miaino ambadiky radio amin'ny telefona mahafinaritra zany tsisy zay maharatsy azy satria mandeha direct amin'ny fotoana fa tena hitako mihitsy hoe le fahafoizany ty cher anao ty satrina renao tsotsotra eny ambony fandriana eny mihaino radio nefa ny weekend ny andro satria ny tinofo ty hoe andeha atory fa nefa ianao mila io cher io zany tena mila contreny io zany fahavalo voalohantsika
dia ohatranay zao tena hoe manao maximum zay makaty isaka sabotsy tena hoe maximum zany hoe mba hoe tonga eo amin'ny tompo dia mba handray dia tena hoe misy zavatra raisinao aty. Ohatranay zao tamin'ny sabotsy dia nanatona ana pasteur Onja zany dia hoe manao anaty ozy izy mifandraisanareo le fampianarana larbi dia ozy izy za zany satria zany ny ordinateur anay sy mato za hoe tena nialaina ny ordinateur anay pasteur dia ozy izy hoe fa ahoana dia ozy izy za hoe tena fanamboarina fa tena tsy velona tso fa tonga tao an-trano herinandro dia siva dia amin'ny telefôny zay mivata dia samy vinibinitra ny azy eny dia samy eny raha ny trano dia ozy izy meny jesosy voavaonareo zany raha tadidy pasteur Onja angambany tena zay tonga ny latsinainy dia nisy raha matoa zay efa nanaovany zona plan ia 4 mois angambizay dia ozy le raha matoa hoe za tsy manam-bola dia efa nitena hoe nafoinay zany le izy hoe si avelao zany fa efa zay dia niantso anay tapiko raha matoa io dia ozy izy hoe aiza ozy izy rovidy ianao no afaka ozy izy afaka tonga ty an-trano ve nare ohatra zao ozy izy fa amena le vola dia tonga dia hoe misaotra anao jesosy fa tena tia le izy dia tonga dia nahazo ordinateur teo eo dia voninahitra ho an'ny tompo fa tena miasa ny tompo dia mba izy zay dia mba faly dia mba afaka niaino fampianarana larbi mangiaraka fa samy lonjolonjotra miasa teny dia tena hoe fifaliana dia voninahitra ho an'ny tompo dia zay no teneniko anareo hoe ny zavatra rehetrarehetra passion fiainanao io tsisy mandehandeha ho azy io vola io tamin'izany efa mandeha programme raha tonga le vola dia anaovana zao fa nefany hitako hoe efa zay zany lalàny tompo hoe miandry aloha ty vola ty fa manjalany an'izao lany an'izao fa misy programme anaovan'ny tompo an'le izy zany ao aorianao dia mifamafazana moa zany mandeha eo ihany dia isoarana amin'ny tompo izy ireny satria tsy tonga eo ampelantanantsika ireny raha tsy nomena azy zay zany ny teny hoe tsisy tongatonga ho azy eo aminao reny rehetrarehetra reny raha tsy efa nomena anazy avy any an-danitra. Dia témoignage iray farany tsy haiko na misy idirany amin'ny sekoly aloha zany na tsia za zany tamin'ny Noël tatia quelques jours avant Noël dia tatao anatiko zany hoe andeha ho azy zany dia hividy baiboly atsofoko ao anaty kadoany arena dia zany efa quelques jours avant Noël dia tonga ny Noël nefa ny tsy ho aiza tsy hita hoe aiza ny andeha hividy an'le izy za kotsiny teny anazy hoe za nisy hoe te hividy baiboly ho anao dia tonga ny lady tao aorianany iny dia hoe io misy mpivarotra baiboly dia hoe dia nikotiana zany dia le vola nefa nefa farazay toko hoe minima le moni atao anaty poketra tsy ampy dia teny ana mandraikata tsy mety tsisy dia za mbola tsy izy ihany zany dia tamin'ny lahady amin'izay zay dia mandeha makany Keraina dia io izy milanja baiboly tamin'izay aloha zany tena ohatrany hoe miculpabiliser ny tena koa hoe Andriamanitra tena tsy ohatrany hoe tsy miaino ave zany sa efa napetraka tato anatiko sa ahoana dia milanja baiboly izy dia ozy za efa taiza ireny nahita baiboly dia anaty ozy izy dia gagabe zany fa taiza ianao any nahita vola nahita 2 € ozy izy nahita 2 € ozy izy tavi tetsy amin'ny couloir ozy izy dia nalako dia tonga dia vidarako baiboly dia tonga sagabe zany tonga dia kepoka be zany hoe Andriamanitra fonanao aza fa ohatrany efa zana sy anao vidy alizy an'le zanako dia ohatrany hoe namenao 2 € izy hoe iny fandana mividy fa mamanareo ohatrany tsy tatra mihitsy dia avy eo dia nefa ny atao anatin'izay dia mitenen'ny tompo hoe ohatr'izay koa zavatra afaka ataoko aminao hoe ny olona mety promettre anao hoe tsy maintsy tia ataoko an'izao fa ny tompo manana ny lalany hanomezana anao an'iny tsy voatery hoe zay zany hoe hotahina zay olona matoky an'i Jehova fa tsy matoky olona fa zay ngamba ny témoignage azoko atao dia ho an'Andriamanitra voninahitra fa raha ny témoignage dia lehibe fa zay no ana dia meko azy. Alléluia. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia ny fiadanana hitoetra amintsika tsirairay avy. John Herman vadiny bebe fahaly indray ahako mijoro vavolombelona eto anatrehanareo na ho anareo izay ao ambadiky ny telefônina ihany koa na ny radio efa nitenen'ny vadiko teo daholo ny
ny ankamaroany fa misy ihany ny témoignage fa ny tiako resahana amintsika hoentiko amintsika dia faly be mihitsy ahako a manaraka an'Andriamanitra. Zay ny ijoroako vavolombelona aminareo. Ary raha vao nisy koa ny voanaheno aho hoe misy fampianarana ao amin'ny HVKL dia vao mainka tena faly be koa aho satria zavatra tiako le mianatra mamaky boky. Ny zavatra ho resahako dia momba amin'ny finoana. Tamin'ny mbola kely a dia nisy zavatra be da be mihitsy nandalo nitedaviko tato an-tsaiko, ohatra hoe bisikileta, tomobila, ny tokantrano, ivelona hiaina ty andafy, France zany io. Dia taty aoriana le izy a tanteraka daholo. Dia misaotra ny tompo aho amin'izay satria faly aho satria ohatran'ny hoe mivaliany zany le etaetako. Dia nandeha zany a matériel daholo. Dia mitohy ihany le finoana tato amiko a, izay zavatra rehetra noeritreretiko so projet tiako atao zany a dia tanteraka daholo taty aoriana. Dia hoy zaho hoe mantry an'Andriamanitra hoe misaotra Andriamanitra fa ay mahafinaritra miaraka aminao, ianao mampitombo ny finoako satria ny tenin'Andriamanitra no mampitombo ny finoantsika tsirairay avy. Dia no ny tonga tato amin'ny HVKL dia vao mainka faly satria nahoana misy an'le fampianarana momba ny tokantrano izay mampitombo ny finoako amin'ny tokantrano. Dia misy ny fampianarana amin'ny fanasitranana izay mampitombo ny finoako amin'ny fanasitranana. Ohatra anankiray ny tenin'Andriamanitra milaza fa hoe raha mitra tanana amin'ny marary nareo izy dia ho sitrany ireny. Mino an'izany ahako. Tsy voatery ho pastera rery fa na ianao io dia ho tanteraka izany. Fa mino fotsiny ihany matokia an'Andriamanitra e. Matokia ary rehefa matoky azy a aza lefa lavitra be ny saina fa ny zavatra azoko dia hoe rehefa matoky an'Andriamanitra ianao, Andriamanitra tsy mba mandainga mihitsy. Fa raha mandainga izy a dia foana daholo ny tenin'Andriamanitra ao aminao. Hitantsika any amin'ny anankiray koa tiako ho resahana amintsika eto. Tamin'ny nanao regroupement familial izay misy ifandraisany amin'ny tantaranay teo zany. Zay zany nahatongavan'ny fianakaviako taty France nanao regroupement familial. Dia lalana be mihitsy ny etape tamin'le izy, tena taratasy be da be mihitsy. Dia tato anatiko nefa hoe Andriamanitra mihaino ahy ary voarayako ny tenin'Andriamanitra hoe miteny tampoka izy hoe ho avy ny vady aman-janako dia nanaiko fotsiny aho ho avy. Dia ny olona miteny hoe ianao mbola eo ianao ndraisina tsisy nininona nefa miandry fotsiny eo anao. Dia hoy zaho hoe Andriamanitra hoa tsy mba mandainga fa tsara izy. Ary izay no iverenako amin'le fampianarana amin'ny école atao amin'ny HVKL hoe tena misaotra an'Andriamanitra misy an'ireo satria mampitombo amin'ny fandrosoantsika amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Raha taloha raha tomobila, tokantrano, zay no etaetako. Dia ankehitriny a baolina misy zavatra be da be fa ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, zay ny baziny. Dia tsy variana intsony aho mijery ny à gauche na à droite fa efa hitako ny lalana. Raha niditra tamin'ny fifadian-kanina ny HVKL nanomboka omaly dia anoritra ny planina ny 2016 ihany koa. Dia misaotra an'Andriamanitra fa ny fanamasina no efa miasa mameno ny plan 2016 ao amintsika tsirairay avy.
Ary tsika tsirairay avy no azo Mikael, izany hoe tsika tsirairay avy no vatana iray. Misy ny lohany, misy ny tongotra, misy ny tanana. Fa ireo rehetrarehetra ireo dia mifandray ary mifanamasina no mampandray azy. Ary ny finoanao no mampandroso azy. Raha tsy manana finoana ianao dia iodikodina tanteraka, na eo amin'ny fiainan'ny tokantranonao zany, na eo amin'ny manodidina anao, na any am-piasana zany, na eo amin'ny fiangonana misy anao. Ka izay nijoroako vavolombelona hoe misaotra an'Andriamanitra fa manana finoana, fa tena zavatra iray lehibe tamiko, izany hoe fahatanterahany ny zavatra mitoetra atao amiko, atao amin'ny saiko, atao amin'ny fanahiko. Dia misaotra an'Andriamanitra amin'izany satria na ijoro vavolombelona amin'izany ary ohatran'ny sahirana be kanefa vitako ihany ilay izy. Dia misaotra an'Andriamanitra amin'izay. Dia ho an'Andriamanitra voninahitra.